Zay ny amin'iny fa nanapa-kevitra ny ampiasa ireo tambanjotra mpifandraisana ny filoham-pireneny Rajoelina Mampianina ampitana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy. Fomba iray efa fanao any amin'ny firenena hafa izy ity fa izao koa sika zany vao hiditra amin'izay tontolo iray izay isan-kerinandro no anaovan'ny filohan'ny repoblika izay fampitaka-hafatra izay omaly no namoaka izany ary napafantatra izany ny filoham-pirenena araka izao fanazavana izao. Ampiasa antony teknôlôjia mpifandraisana itony manomboka izao afahantsika mifakazo resaka tsara amin'ny filohan'ny malagasy ahy sy amin'ny tompon'andraikitra voalohany ahy eto amin'ny firenena. Efa avelantsika ilaza vaovao malalaka ao anatin'ny fanajanany lalàna ireo fitaovan-tserasera isan-karazany na gazety na tele na radio. Tsy nosakanantsika aneo ny heviny ireo mpanao politika isan-tsokajiny tao anatin'ny fanajana ny lalàna avokoa izany rehetrarehetra zany. Nampahafantatra ny eritreriny ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo mpitondra fivavahana hatramin'ny olom-pirenena tsotra aza dia afaka mamosaka ny fomba fahitany ny zava-miseho samihafa. Manomboka izao dia resaka aminareo hitondra lahateny manazava sy mahitsy na ilay antsoiko hoe discours vérité manoloana an'ireo toe-javatra samihafa eto amin'ny firenena. Ho teneniko eto avokoa na ny momba ny fitantanana ny firenena na ireo fanapa-kevitra lehibe raisina momba ny paikady mpahandroandrosoana na ny faritra na ny Madagasikara manontolo amin'ny lafiny rehetra toy ny sosialy, toe-karena na politika ihany koa. Ho valiko eto indrindraindrindra reo fanontaniana manitikitika ny sainareo amin'ireo raha samihafa izay mety miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina na amin'izay toerana ifaneraseranareo. Zany moa dia mba hisoroantsika ny adevitra tsy mampandroso sy ny tsao manakorotana ny saina